Miderany Jehova miantsony anarany ampafantaro any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy mankalaza azy saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Amen. Andriamanitra o rainay any an-danitra, atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Menao anay izao fanompom-pivavahana manokana izao atao anatin'ny oran'ny sabata, angatahanay Andriamanitra ny fanatrehana feno avy aminao. Angatahanay ny fanahinao masina mba hikasika ny fonay rehetra. Angatahanay ny fanahinao masina mba hanositra ny molotra ireo rehetra izay anana anjara mandritra ity fotoana ity. Ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Rasiko fifaliana ho no miaraba antsika rehetra amin'ity sabata ity. Ary miaraba toy izany koa ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny FMCD. Ingany Andriamanitra ilay mpampiray sy Jesosy Kristy tompontsika no ombantsika isam-batan'olona, isan-tokantrano ka hanome antsika ny fiadanam-po tsirairay avy. Amen. Juliana
Hoasaiko ianao mba handray ny baibolintsika ka hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faha-efatra. Efesianina toko faha-efatra ka ny 9:12 sy ny 12. Efesianina toko faha-efatra ka ny 9:12 sy ny 12. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra, mba ho fanomanana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ho tahinana izany teny izany. Amen. Iaraka hivavaka mandoaly tsika amin'ity anio ity. Andriamanitra renay be fitiavana, masina sy tsara indrindra ny an-danitra ô. Ankehitriny dia manome ny tera, ny saotra, ny laza ary ny voninahitra ho anao izay. Satria nomenao ny fitahiana, ny tombotsoa, ka tratran'ny izao andro anio izao ka mahatonga anay idera sy hanome voninahitra ary ankalaza ny anaranao. Metesy anao Andriamanitra hiaino izao vavaka izao, satria vavaka ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny famelan-keloka izay Andriamanitra satria izay no antsana lehibe indrindra izay mampisaraka anay aminao. Koa ankehitriny ary omeo zany ny tsirairay avy, ary ataovy mahita fity eo anatrehanao ny tsirairay avy, mba hamantaranay fa mifandray aminao tsy tapaka isan'andro izahay. Tahio ny tokantrano tsirairay avy, tahio ny fiangonana, ary apetraka am-pelantananao ihany koa ny asa izay kasain'ny fiangonanao atao. Ka ny fahavitana izany tompo malalo dia voninahitra ho anao irery ihany. Ary meteza ianao hiaino izany vavaka izany satria tonononay noho ny anaran'i Jesosy. Fampifavahany fanatitra sy ny ampafolony isika izao. Tantarana pasteur anankiray, pasteur Daniel, no isareko ny saintsika androany.
I pasteur Daniel dia pasteur any amin'ny fédération na Madagasikara Atsimo. Indray andro dia nandeha namangy ireo membre ny fiangonana any amin'izany fédération izany i pasteur Daniel. Novelomy moto ary dia niroso ny diany. Teny an-dalana nefa dia nisy sampona niseho. Nisy hazo lehibe anankiray teny an-dalana. Ary teo dia nahatsiaro pasteur fa misy zavatra ao aloha ao. Nidina motoany izy ary rehefa nidina izy dia segondra fohy tao aninan'izay dia ireo fa voadidiny jiolahy miisa 5 izy. Ity toerana ity dia safidian'ireto jiolahy ireto mihitsy satria toerana be fasika izy ity, toerana be kirihatra izy ity ary toerana izay mitokatokana. Ka rehefa tonga amin'ity toerana ity ireo mpitaingina moto dia tsy maintsy miala izy ireo noho ny abetsaky ny fasika. Nitaky ny fanana rehetra tany amin'ny pasteur reto jiolahy. Laza tamin'ireto jiolahy pasteur nefa fa tsy manana ninina. Tsy manana ninina omena anareo ary nolazainy fa pasteur ny adventiste mitandrina ny andro fahafito izy ary andeha hamangy membre any amin'izany fiangonana izany. Tsy nampiemitra an'ireto jiolahy nefa izany. Nivavaka tany am-pony pasteur ary tsarony ny anaran'ny membre anankiray amin'izany fiangonana izay tandremana izany. Nanontaniany raha fantatra ireto jiolahy ireto ity membre anankiray izay notonoany ny anarana ity. Gaga pasteur fa nanome baiko reto namany ny anankiray tamin'ireo jiolahy ary nilaza ity jiolahy iray ity hoe avelao izy. Olona namonjy ny haiko izany olona lazainy izany. Nanampy aza ny olona izany izany lehilahy izany tamin'izao voatsandokantsy. Hitan'ny pasteur Daniel teto fa avitra izy. Ary dia nanontany pasteur hoe afaka mizara ny tenin'Andriamanitra aminareo ve za? Dia nanaiky reto jiolahy ireto. Ary avy eo dia nanolo tena reto jiolahy ireto fa hiaro ny pasteur amin'ny lalana rehetra izay mbola hodiavina mandra-pahatonga any amin'ilay toerana izay hamangin'ny pasteur ny membre. Fotoana elaela taorian'izay zavatra niseho izay dia nanao conférence pasteur. Rehefa nandeha ny conférence, nandeha ny antso dia nisy tovolahy iray izay nanatona amin'ny pasteur ary nilaza taminy hoe pasteur tadidinao ve za? Dia ozy pasteur hoe tsy fantatra ianao. Dia ozy ilay tovolahy mantsy amin'ny pasteur hoe izaho no anankiray tamin'ireo jiolahy izay nanaka nanao fotoana elaela lasa izay. Nisaotra n'Andriamanitra pasteur fa nanjary fomba namonjena olona iny fiaonana izay nampidi-doza iny. Nanolo tena atao batisa ity lehilahy anankiray izay jiolahy ity. Ny antso antsika dia izao maro ireo pastora, maro ireo laika izay manao ny ainy tsy ho zavatra mandeha mitory any amin'ny toerana izay lavitra marobe manerana any Madagasikara. Ianao mety tsy afaka hoany, tsy manam-potoana kanisanany ianao no ny asa mandrarano no ny zavatra maro samihafa izay iandraiketanao kanefa tadio fa ny fanatitra sy ny ampafolony izay ataonao mba ampatokiana dia afaka misolo tenanao any amin'ireny toerana ireny. Andehantsika raha nokatra amin'ny baibolitsika dia hamaky izay voasoratra ao amin'ny Romanina. Romanina 9:10 ary ny 9:1. Rehefa hitantsika dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny hafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy. Fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ao an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny firariako dia engane mba ho feno fahalalan-tanana ianao
mba ho feno fahalalan-tanana isika rehetra ka ho maro ny andre ny momba n' Jesosy amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampafolo ny apatokiana izay ataontsika tsirairay avy. Amen. Mino fa nandona ny fotsika tsirairay avy ilay tantara izay nentina tamintsika teo, ary mino koa fa anolotra ampiova ny fotsika tsirairay avy zany ka anolorantsika ny tenantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra, andeha anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Raha ny tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'ny tantara teo, nampafantatra anay fa ianao dia tia anay loatra. Maro ireo olona izay tokony ho vonjena amin'ny alalanay tsirairay avy, ka omeo ana tsirairay avy ny fahatokian'Andriamanitra ka anolotra sy ahatoky izahay manomboka izao, ary fanatitra sy ny ampafolo izay ho atolotray amin'ity sabata ity dia raiso izany mba ho fanatitra mampofina eo amin'ny seza fiandriananao. Atolotray ho anao koa ny fonay mba ho ankasitrahanao izany, ny tenanay mba ho ankasitrahanao izany. Ray masonao misaotra noho ny amin'ity sabata izay menao anay androany ity, fa amin'ny anaranao ny riko sy angatahako sy mivavaka izany. Amen.
ankizy rehetra faly hitondra tantara mahafinaritra be aminareo antrany. Izy nareo ny tia fanomezana ary iza ny efa nandray fanomezana aloha mahafinaritra ny mandray fanomezana rakizy misy ankizy lahy kely anankiray zay rakizy nipetraka tany ambanimbany vohitra tany zareo nary ny anarany dia nandritra ny fotoana naharitra dia tea azo fanomezana nary. Inona ho ianareo fanomezana niriny tamin'izany? Famataranandro. Dia dada sy neny tsy nanana fahafahana mividy famataranandro anary fa nanana havana mipetraka tany andafy tany izy. Dia dada toany izany. Dia rehefa mifampiresaka tamin-dry nary dia hoe nary tea azo famataranandro. Dia tsy niteniteny dada to rakizy fa tonga izy. Dia inona ho ianareo? Nitondra fanomezana izy. Inona ny fanomezana netiny tamin'izay fotoana izay? Dia nisokafana le boaty. Sokafana le boaty dia inona ny tao? Inona ny tao rakizy? Famataranandro tsara tarehy. Faly be mihitsy nary. Ay nahazo famataranandro vaovao dia izao atao inona moa ilay famataranandro izany? Dia anaovana eo amin'ny tanana eo foana ilay famataranandro rakizy. Dia amin'ny fotoana rehetrarehetra dia jery foana izy dia afiry izao? Afiry amin'ny fo? Dia izao no nafaran'ilay avy ny tany an-dafy hoe izao ry nary iny famataranandro iny mila kolokoloanao tsara izy iny. Rehefa milalao dia esorina ilay famataranandro. Rehefa matory dia esorina ilay famataranandro dia ampirimina dia kolokoloana tsara dia fafana tsara foana dia ampirimina ao anatin'ilay boaty ao dia ampirimina ohatran'izay dia rehefa mandeha mianatra dia anaovana na mandeha mivavaka. Dia faly be rakizy nary fa nahazo famataranandro. Dia tadidiny nary tsara mihitsy hoe sarobidy ilay fanomezana. Fandray andro izay rehefa avy nianatra izy dia nilalao teny an-tokotany izy dia adinony ny kolokolo an'ilay famataranandro fa mbola nanaova an'ilay famataranandro. Tena adinony. Rehefa tonga tany an-trano dia hoe ary adiniko napirina an'ilay famataranandro. Jereny ilay izy tsy nietsika ilay vy kely ao anatiny iny ilay mampetsiketsika anazy. Naninona ny famataranandroko? Nefa fanomezana sarobidy be nomena izy ty. Lasa izy nakany amin'ny dada sy neny. Jereo famataranandroko fa tsy mandeha intsony. Andray simba famataranandroko dada sy neny Dia ahoana izany ny atao amin'ity famataranandronao ty? Ahoana izany ny atao amin'izy ty? Dia aleo fatadavana hevitra dia rehefa makany an-tanan-dehibe i dada dia amboarina ilay famataranandro. Andray takizay nitadidiako tsara daholo ny zavatra nitenenina rehetra hoe tokony kolokoloana tsara ange ilay famataranandro adiniko fa maika ilalao loatra. Dia lasa izany nandeha fotoana dia nakany an-tanan-dehibe izany ny dadan'ny zareo any amin'ilay misy mpanamboatra famataranandro. Dia sokafan'ilay jerena izany ilay famataranandro. Rasa ange satria nampirimina tato anatin'ilay boaty izany ilay izy nentina tany dia nijerena ilay mpanamboatra ilay izy. Voatoana mafimafy izy izany mila esorina dia soloina ilay zavatra kely ao anatiny ao. Dia vita soma tsara ny fanamboarana ilay famataranandro dia nentina nakany amin'nary amin'izay tonga izany. Tia amin'izay famataranandronao fa efa vita. Verina ohatran'ilay teo ihany izy ty. Manomboka izao
tady tiako tsara mihitsiny a fa mila kolokoloky tsara ty fanomezana sarobidy be nomena ity dia isaky ny avy mianatra izy a ka tsy maintsy milalao dia ampireminy foana ilay izy kolokoloana tsy avela misy vovobovoka izany rehefa manao raharaha ka mampiasa rano sy ny sisa dia ampiremina satria sarobidy be ilay famantaranandro dia akalesontsika rakizy amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainantsika dia manome zavatra sarobidy be ho an'ny ankizy rehetra ho an'ny olona rehetra Andriamanitra mihoatra noho ilay famantaranandro tsara tarehibe teo dia izao tsy misy hoe ianona manana tsara be na engaran'Andriamanitra fa samy mahazo daholo tsika mahazo fanomezana sarobidy mihoatra ny famantaranandro raha te hantany aho zao hoe inona zao ny fanomezana sarobidy nomen'Andriamanitra anao ka fantatrao ie marina izay tatasineny inona ihany koa zokizandry dia inona ihany koa inona ilay manenoneny rehefa maraina ny andro vorokely fanomezana namenantsika daholo ngereny dia inona ihany koa nomena ny masoandro isika nomena ny volana nomena ny rivotra nomena maimaim-poana izany isika rakizy tsy misy hoe tsy nahazo andonga tsika nokatra amin'ny baibolitsika eo amin'ny salamo fa 5:1 salamo fa 5:1 dia eo amin'ny 9:7 eo misy an'izao hoe manisy soa izao tontolo izao Jehova manisy soa anareo ve sa manisy soa ny shafitainareo manisy soa an'iza hony izao tontolo izao ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra ny zavatra mahafinaritra rakizy dia ho avy ny fotoana ho avy indray Jesosy dia amin'izay fotoana izay tsika dia ho faly iahana amin'i Jesosy hoe nanao ahoana nampiasantsika an'ireny fanomezana be dia be izay nomeny antsika tsy tambo isaina rehetrarehetra teo ireny misy be dia be tsy voatanisako teo fanomeny Jesosy namantsika misaotra ny Jesosy tsika fanomeny dadatosy nentoa nomeny an'ilay havantsika be dia be ireny dia nomeny Jesosy talenta be dia be ihany koa dia mino arakizy fa isika tsirairay avy izay naheno an'ilay tantarany nary teo dia samy andre amin'ny fotoana iavian'i Jesosy amin'izay fotoana izay andao mbola nokatra amin'ny baibolitsika isika ao amin'ny Matio ao dia misy teny ao izay rehetra nahazo fanomezana izany nomen'Andriamanitra fanomezana dia antany Jesosy amin'izay fotoana izay antany izy hoe nakaiza ilay zavatra nomeko anao nirarahinao ve ilay izy sa tsy nirarahinao ny fanomezana nomeny Jesosy anao efa nisaotra ny amin'ireny rehetrarehetra ireny ve ianao fa ho avy ny fotoana dia hiteny Jesosy hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ny mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao amin'izay fotoana izay dia samy ahita ny Jesosy isika ary iaina finaritra mety hoe tsy nahazo famantaranandro aloha ianao izao fa efa nahazo fanomezana be dia be mihitsy izay fanomeny Jesosy anao rehefa avy maheno an'ity toriteny ity nareo rehefa vita ny fotoam-pavahana androany dia aka taratasynareo dia anoratra amin'ny taratasy ireo fanomezana be dia be fanomeny Jesosy anareo dia hisaotra azy isika rakizy hisaotra azy noho ny amin'ny fanomezan-tsarobidy izay efa nomeny antsika andeha ingatsika hiara hivavaka Jesosy malalo mankasitraka no ireo fanomezana be dia be efa nomenao anay nomenao rivotra iainana izay nomenao dada sy neny nomenao zokizandry nomenao fianakaviana nomenao ireo zavaboary be dia be izay indraindray izay Jesosy dia tsy mikolokolo an'izy ireny
indraindray zay dia manao tsinotsinan'izy ireny mifony izay Jesosy fa amin'izao manaraka izao dia hiezaka izahay ka rehefa ho avy tsy ho ela ianao dia ho faly izahay eo aminao ka ho raisinao isan'ireo mpanompo mahatoky mahay mitantana tsara ny fananana nomenao. Amen. Zero mazava eo andalauteny ny teninao iray andanitra ny talikany dia ny olombeny ho ao an-tany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny fandrika maro no mivelatreny andalana izay dia avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny fahorina ka kivisady ketrakany fo ny teninao mitory fifaliana mitondra fihononana toko sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny mandroso isanandro izao ny tiko manitsilaka nanambony ao ny fazavana anitokiko tompo malala dia ny teninao sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny ry avana malala tombontso lehibe ho antsika ny afahantsika miaraka eto miaraka mandre ny feon'Andriamanitra miaraka manatrika ny tavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanompoam-pifavahana manokana izao inoko tanteraka fa ho fotoana voatahy ho antsika izao fotoana izao manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika Andriamanitra o rainay angatanay mba hiteny aminay ary izahay kosa ampio izahay mba hanaiky ho tezainy ny soratra masina hanaiky ny ho ahitsy ny soratra masina ary mba hikasika ny fonay anay ny faraina masina amin'ny anaran'i Kristy no angatanay ny vavaka amen. Ravana malala fitenenana zay efa eken'ny besiny maro saika maneran-tany mihitsy ny hoe firenena mandroso dia tsy akilany misy ny firenena andalam-pandrosoana
raha miteny hoe firenena mandroso mety ampanjavatra sasany any angambo eo amin'ny fiainan'ilay firenena no tiana ho tenenina amin'izany, satria mety mandroso ara-toe-karena ilay firenena fa ny finoana ve mandroso, ny zava-panahy ve mandroso. Ny teny hoe fandrosoana raha fitiantsika fohifohy milaza aloha zay hoe misy fitombona tao, misy fivoarana, misy zavatra miamiakatra tsikelikely. Fa ny fandrosoana ihany koa dia mahakasika lafin-javatra hafa azo resahana amin'ny fandrosoana avokoa. Mety eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny zava-mananaina zao dia hoe miamandroso ny fitombon'ny zava-maniry na ny zazakely any am-boka any akibon'ny reniny. Mety eo amin'ny lafin'ny ara-toe-karena eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana iray na fiarahamonina anankiray dia hoe mandroso zay. Mety ho tenenina koa ilay hoe mandroso fandrosoana eo amin'ny lafin'ny informatika na ny teknôlôjia vaovao. Fa ny tiana ho tsindriana dia hoe mahakasika lafin-javatra maro eo amin'ny fiainana ny atao hoe fandrosoana. Ankoatran'izay mety ho akasika olona manokana na isam-batan'olona ny hoe mandroso, fa mety akasika ihany koa karazana ataontsika hoe entité anankiray, zavatra ray, orinasa ray ohatra na vondron'olona anankiray. Mahakasika zavatra maro ny fandrosoana mba hahafahana milaza hoe misy fandrosoana. Mety misy fandrosoana eo amin'ny lafin'ny sasany ny olona ray, fa tsy ho voatery ho zay daholo ny lafim-piainany rehetra. Amin'ity androany ity tsika dia hijery izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:4 ny 2:12 rehefa miresaka ny fandrosoana ny soratra masina. Be dia be ny teny hoe fandrosoana miverina be dia be ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ity andalan-teny anankiray ity dia ovakitsika ho tsindritsika manokana ny fandrosoana izay resahany eto. Efesianina 4:4 teny 2:12 sy ny 2:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelistra, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Miresaka fampandrosoana izy eto, fampandrosoana ny tenan'i Kristy, ireo vondron'ny olona masina zany na ny fiangonana. Fa miresaka ihany koa ny isam-batan'olona, ny tsirairay avy amin'ireo olona masina ireo. Dia zay no mahatonga azy miteny hoe ho fanatanterahana ny olona masina. Mandroso eo amin'ny dingan'ny fahatanterahana trany mba hatratrarana ny fetrany fahatanterahana izay tian'Andriamanitra ho tratrany. Eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny isam-batan'olona. Le 2:12 hoe ary izy nanome ny sasany, Andriamanitra ilay izy eto, nanome ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana. Ny sasany amin'ireo manana fanomezam-pahasoavana isan-karazany, ny sasany manana fanomezam-pahasoavana hafa indray, mety misy itovizana kanefa mety misy hafa mihitsy. Dia ohatr'izay hatrany hatrany nomeny samihafa ny fanomezam-pahasoavana ary ny zarazarainy ho an'ny tsirairay avy. Dia araka ny voalaza teo ny antony nanomezan'Andriamanitra an'izany dia mba ho fampandrosoana ny olona masina, isam-batan'olona, ary ny vondron'ny olona masina dia ny fiangonana izay tandindon'ny tenan'i Kristy. Ry havana malala, nomen'Andriamanitra antsika ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany satria te hampandroso ny fiangonana amin'ny alalantsika Andriamanitra. Isika tsirairay avy ho resantsika raha ve hoe isika ihany le ao anatin'ny fiangonana io, fa eto aloha zany dia zao nomen'Andriamanitra zany
mba ho fampandrosoana ireo vondron'ny olona masina. Ny apôstôly Paoly dia nanao fanambarana zay mahafinaritra ary riko fa ampahery antsika izany. Korinthiana 2:12 dia ny 7:20 no vakintsika. Korinthiana 2:12 dia ny 7:20. Efa ela zay no nanaovanareo anay ho miala tsiny aminareo. Eo anatrehan'Andriamanitra no itenenanay ao amin'ny Kristy fa ny zavatra rehetra ary malala dia ho fampandrosoana anareo. Rehefa malala ny apôstôly Paoly dia nanao fanambarana hoe eo anatrehan'Andriamanitra miteny ao amin'ny Kristy aho fa ny zavatra rehetra zay nataonay ry malala, nataonay teo amin'ny asa fanompoana amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, ny zavatra rehetra dia ho fampandrosoana. Ho fampandrosoana anareo. Mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao an'izany fanambarana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Raha afaka malala, inoko fa mba hisy ho tafapita ato anatiko zany afatra nataony zany. Tafita ao anatinao ho amintsika rehetra hoe isika koa eo anatrehan'Andriamanitra. Andao koa tsika mba hanao ny zavatra rehetra ho fampandrosoana. Ho fampandrosoana ny tenan'ny Kristy. Ho fampandrosoana ny vondron'ny olona masina. Ho fampandrosoana ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy ao anatin'io fiangonan'Andriamanitra io. Andriamanitra nanome ny fanomezam-pahasoavana ao antsika araka nefa vakintsika tao amin'ny Efesiana 4 teo, nomena antsika zany mba natao hampandrosoana ny tenan'ny Kristy sy ny olona masina tsirairay avy ao amin'izany tenan'ny Kristy zany. Ianao ve mba efa nanao ny zavatra rehetra ho amin'izany fampandrosoana ny fiangonana izany? Io zanak'Andriamanitra anankiray io dia tsy iza fa ny apôstôly Paoly dia nanao fanambarana hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia nataonay mba ho fampandrosoana anareo, ho fampandrosoana ny fiangonana. Dia izy ihany nanao fanambarana anankiray ihany koa zay anisan'ny fanambarana tena mahery vaika mikasika ny fo mihitsy. Ho vakintsika Filipianina 2:1 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Ino enge ilay fanambarana Filipianina 2:1 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Kanefa raha ny velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganehana eo anelanelan'izy roa maniry ala aho ka ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra zany. Kanefa kosa ny toetra amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa, ary satria mahatoky zany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho, ahazonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo. Hozy ny apôstôly Paoly, ny fahafatesana no azoko tombony. Efa mba maniry ny ala sasatra amin'izay, tsara lavitra zany, no mbola hanohy ny fiainana eto amin'ity fiainana feno faharatsiana, feno fiekana, misy fahavalo, misy devoly. Kanefa raha mba avokaran'ny asako, mba ho fampandrosoana ho anareo, hitondra fandrosoana sy fifaliana ho anareo, dia fantatro fa ny havelomako no atotosany zany. Ka dia ekeko zany, sanganehana ihany aho anelan'izy roa izy, kanefa matoky aho fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho mba ahazonareo fandrosoana sy fifaliana. Rehavako malala ny ity mpanompon'Andriamanitra anankiray ity dia mazava ny azy ny fanambarana. Fantatro fa hitondra fandrosoana sy fifaliana ho anareo ny mbola havelomako eto aminareo. Fa raha izaho efa mba maniry ny ala sasatra amin'izay, efa mba hametraka ny fiadiana amin'izay, dia mba andry ao amin'ny torimasom-pialan-tsasatra ao amin'ny fahafatesana. Kanefa satria mba ho fandrosoana sy fifaliana ho anareo dia
tsy maninona fa Andriamanitra anampy ahy mba hitoetra eo aminareo. Ry havako malala, zava-dehibe ho an'ity mpanompon'Andriamanitra ity ny fitondrana fampandrosoana eo anivon'ny fiangonana. Zava-dehibe ho antsika ihany koa ve zany? Zava-dehibe ho anao ihany koa ve zany? Fa ny fanariako dia mba hoetaeta ambony indrindra ho anao ny fandrosoana eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ny ampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Misy andiny anankiray eo amin'ny Korintiana 2:10 izay ilazan'ny soratra masina amintsika hoe aoka mba hoendry ny amin'ny fampandrosoana ny tenanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, amin'ny mahaolona masina anao. Ny hafa efa manao ny ezaka rehetra mba hampandrosoana anao amin'ny mahafiangonana anao. Noho izany ianao kosa zao ny voalaza Korintiana 2:10-17. Korintiana 2:10-17. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Nananatra ny fiangonana teto ny apôstôly Paoly ny aminy hoe matetika fandre amin'izao androntsika izao zany fanontaniana zany azo atao ve zany ny manao an'izao? Pasteur, azo atao ve ny izao? Tsika ve zany tsy mahazo manao an'izao? Ravako malala, aoka ianao mba handray am-po izay hampandroso anao, hampandroso ny fiainam-panahinao, hampandroso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, izay hampandroso ny finoanao. Fa ny hafa aza manao an'izany ho anao, ary mahafohy tena mihitsy ny apôstôly Paoly dia efa nanome ohatra fa tena nafohiny mihitsy ny zavatra rehetra izay mety ho fitsarana, fialan-tsasatra sy ny sisa, satria maniry ny hampandroso ny ao anatin'ny fiangonana izy, maniry ny hampandroso ny tenan'i Kristy, hampandroso atsika rehetra. Noho izany ianao aza mitady izay hoe inona aiza ny azo atao zany, dia tsy azo atao mihitsy ve ny manao an'ry? Tsy mety ve zany ny manao tsy ry hava-malala? Tsy izany izay hampandroso. Ny zavatra rehetra azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ny zavatra rehetra azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ka dia inoko fa handray am-po an'izany ianao zao, handray am-po ny fampandrosoana ny tenanao manokana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Efa niresahantsika tany am-piandohana hoe ny atao hoe fampandrosoana dia tsy lafy ny ara ekônomika fotsiny, tsy lafy ny hoe rehefa miroborobo ny asa mandraharaha mandroso zany zay, tsia, fa ny lafim-piainana rehetra ho ampandrosoan'Andriamanitra io eo ambanin'ny fahasoavany, raha manaiky ny ara-iasa amin'Andriamanitra amin'izany ianao. Aniraka mpanompo ny Andriamanitra hiara-iasa ho fampandrosoananao ao amin'ny fiangonana, raha manaiky hiara-iasa aminy amin'izany lafiny zany ianao. Ny apôstôly Paoly ihany no nanoratra ary ho an'ny fiangonana any Korinto ihany. Mahafinaritra ny fanarian'ny apôstôly mba hahita ny fiangonana mandroso, hahita ny zanak'Andriamanitra rehetra mandroso eo amin'ny fahatanterahana, mandroso eo amin'ny fitondrana ny afatry ny tenin'Andriamanitra, dia mba handroso ohatra ny tamin'ny andron'ny apôstôly ihany koa ny tenin'Andriamanitra rehefa avy nanendry ireo diakona 7 tao anatin'ny fandaminana ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana tamin'ny fiangonana voalohany. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 9 dia zao ny voalaza hoe dia nandroso indrindra ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ity androany ity ihany koa ingane mba ho toy izany isika, androso ny olona masina, androso ny tenan'i Kristy, androso ny tenin'Andriamanitra. Efesiana Korintiana 2:4-12 andininy 12. Dia zao ny fanambarana Korintiana 2:4-12 andininy 12. Ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana
no tadiavo indrindra. Ry avako malala, fanarianao ve ny fiainam-panahinao mba ho tena ho voatahin'Andriamanitra? Mba tena maniry ve ianao ny lafiny ara-panahy iroborobo eo aminao manokana? Fitaovana efa nomanin'Andriamanitra ahafahanao manao zany ihany koa ny fikatsahana voalohany indrindra ny fampandrosoana ny fiangonana. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tediavo indrindra. Ry avako malala, maniry te hahita ny fiangonana handroso Andriamanitra, maniry te hahita ny fiangonany handroso amin'ny alalanao Andriamanitra, fa maniry te hahitanao sy ny fiainam-panahinao handroso ihany koa Andriamanitra. Dia izany mahatonga azy manao antso aminao mba hitediavanao melohan'ny zavatra rehetra izay hampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny Andriamanitsika, ambarany ato amin'ny soratra masina izany, tsy voatery amina viana intsony isika ny amin'izany lafin-javatra izany, fa dia efa nomena ny toromarika rehetra. Izany indrindra ny mahatonga ny FMCD. Ny FMCD moa zany tsara ihany ho an'izay mbola tsy mahalala, eto anivon'ny Fédération Madagasikara afovoany dia misy toeram-piasana orinasa anankiray natsangana mba hitady izay hampandroso ny fiangonana, hanampy ireo departemanta hafa rehetra, indrindra fa ny departemantan'ny fitantanam-piainana kristianina mba hampandrosoana ny fiangonana. Tombontsoa lehibe ho antsika ny manana an'izany, ary tombontsoa lehibe ho antsika ny manana an'izany tari-dala ny soratra masina izany. Dia ny FMCD dia nandray ho teny filamatra ilay Efesianina 4:4 andininy 12 hoe ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Ho fampandrosoana ny tenany Kristy, ho fampandrosoana ny fanatanteраhan'Andriamanitra ny olona masina amin'ny alalan'ny asan'ireo mpanompon'Andriamanitra mampandroso ny fiangonana, ary ireo izay mampandroso ny fiangonana ihany koa dia mandray ny fanamasinana, mandray ny fitezam-panahy manokana izay irian'Andriamanitra ho azony amin'izany asa fanompoana hampandroso ny fiangonana izany. Maniry an'izany indrindra izahay, ary noko fa maniry an'izany koa ianao izay manaraka an'izao fandarana izao. Ry avako malala, eto zany dia mba manararoatra ihany mizara amintsika, fa mety mahafantatra ianao olona izay miara-miasa amin'ny FMCD ho fampandrosoana ny fiangonana. Reny rehetra reny dia manao ny asa maimaim-poana amin'ny antsitrapo, satria nahoana maniry ny hampandroso ny fiangonana izy, ary maniry koa izy reny ny ho tahian'Andriamanitra ny fiainam-panahiny amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny fiangonana. Satria izany voalazan'ny soratra masina, raha tena maniry ny zava-panahy ianareo dia izao ataovy izay hampandroso ny fiangonana, ary izay no ataovy voalohany indrindra, izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Eto zany dia mba manao antso aminao ihany koa, amintsika rehetra. Raha lasy anabavy malala, ry havako malala, tiantsika ve ny hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra? Tiantsika ve mba ho anisan'ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra hampandroso ny fiangonana? Ary tiantsika ve ny hoe Andriamanitra no hanampy ny fiainam-panahintsika amin'ny alalan'ny fampandrosoana ny fiangonana izay katsahantsika isan'andro? Mino aho fa eny avokoa ny valin'izany ho anao izay manaraka an'izao fandarana izao. Dia ho isan'ireo izay voatahy hampandroso ny fiangonana nenao, ho isan'ireo izay fatra-paniry ny zava-panahy ka dia handray fitahiana amin'izany eo am-pikatsana izay hampandrosoana ny fiangonana nenao. Farany ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, tovolahy anankiray izay fantatritsika tsara, i Timoty, dia nomeny ny apôstôly Paoly torohevitra manokana ny mba
ho fijoroana vavolombelona ho hitany rehetra ny fandrosoana izay raisiny eo amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana. Timoty voalohany toko 4 teny 2:5. Timoty voalohany toko 4 2:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mahazo toy hevitra izany zavatra izany ka mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Ianao koa ry havako malala, mazotoa mampandroso ny fiangonana, mazotoa ny amin'ny fanarianao ny zava-panahy, mazotoa eo amin'ny asa fanompoana araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, ary dia ho tanteraka aminao ilay voalaza eto hoe hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra. Amen. Matsalai,
Hiara ivavaka isika tompoko. Andriamanitra misotranao zahay noho ny teninao. Ampio zay mba hoendry. Mba handray ampohany izany teninao izany. Handray ampohany amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Ary mba ho lesonao anay ny an'ireo mpanomponao rehetra izay efa nanao an'izany. Indrindra ny apôstôly Paoly izay nilaza hoe ny zavatra natao rehetra ry malala dia natao mba ho fampandrosoana anareo. Dia mba ho zany ihany koa anay izahay ny zavatra rehetra izay ataonay dia mba ho fampandrosoana ny fiangonana. Ary tahio izahay mba azo ny fitahim-panahy rehetra efa nomaninao amin'izany fandraisana anjara fanaovana feno melohan'ny zavatra rehetra ambony indrindra ny fampandrosoana ny fiangonana. Ankehitriny Andriamanitra raha hitsodrano ny zanakao rehetra izay nanaraka an'izao fandarana izao ny tenako dia hihindrana ny teny izay enao mihitsy no nilaza tamin'ny mpitondra fivavahana, mpitondra fiangonana tamin'izany fotoana izany hoe rehefa mitsodrano ny fiangonana dia izao avy no tonononareo. Dia indramiko eto izany teny izany ka dia mba ianao ny hanatanteraka azy. Raiso ny tsodrano hitahy anareo rehetra ny Jehova ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehova ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo any Jehova ka hanome anareo fiadanana mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponareo. Amen.